Mbolijana ao anatin'izay sehatry ny tontolo iainana izay hatrany kosa isika misy ny fiantraikany amin'ny ara-toekarena ary ihany koa ny ara-tsosialy ny firenena amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay ilaina araka izany ny fiarovana ny tontolo iainana mba tsy hisy ny fatiantoka goavana ao anatin'izay. Mizara roa ny fiovaovan'ny toetr'andro, ao ny manaraka ny natiora izay tsy azo atao n'inon'inona, fa ao ihany koa ny fiovaovan'ny toetr'andro izay vokatry ny ataontsika olombelona. Izany manimba ny tontolo iainana ny fitrandrahana solitany sy ny doro-tanety izay mahatonga ny fiotsahan'ny entona ao anatin'ny habakabaka. Manentana ny rehetra indrindra fa ny tanora hiaro sy hikajy ny tontolo iainana ny tompon'andraikitra satria misy fiantraikany amin'ny lafim-piainana maro ny fiovaovan'ny toetr'andro. Fiovaovan'ny toetry andro dia mahenika ny lafim-piainan'ny olona rehetrarehetra na amin'ny lafin'ny ara-toekarena, amin'ny lafin'ny toekarena zany na amin'ny lafin'ny sosialy. Dia misy fiantraikany be dia be mihitsy ilay izy amin'ny lafin'ny toekarena moa zany dia mazava tsara fa ny fiovaovan'ny toetry andro dia misy fiantraikany amin'ny fambolena, amin'ny fihompiana sy ny fivezivezen'olona. Amin'ny lafin'ny ara-toekarena ihany koa zany misy fiantraikany io na amin'ny tourisme, fizahantany sy ny zany misy fiantraikany amin'izany io zavatra io. Sahala amin'izay ihany koa zany ny lafin'ny ara-toekarena mikasika ireo fotodrafitrasa rehetrarehetra ireo dia tsy maintsy misy fandalinana meloa mikasika ny fiverimberenina ny fiseho zavatra mety manimba na maharava ilay fotodrafitrasa. Raha ho an'ny fambolena manokana dia mampiova ny tety andro ny fambolena ny fiovaovan'ny toetr'andro ary misy fiantraikany any amin'ny vokatra. Tety andro tokony ambolena izy io miovaova misy na ataontsika hoe ny saison iny zany mety lava na mety fohy, misy fiantraikany fambolena daholo zany. Raha tsy laza fotsiny hoe ny hafanana be loatra dia mety manahirana fambolena sy ny sisa dia mety mampiana ny vokatra na fiompiana io. Ny vohitra nandritra ny lahateny lehibe ny fampianarana ao amin'ny famantarana ny toetr'andro fa misy ireo afaka nolona ireo singa entina anenana ny effet de serre toy ny hery avy amin'ny masoandro, ny rivotra ary ny rano.